zany sehatra ny fampianarana fa ny tontolon'ny fahasalamana rehefa anatin'ny vanim-potoana mikaingaina tahaka izao dia ampirisihan'ny mpitsabo an-trano ny olona mba hisotro rano arak'izay tratra ialana amin'ny tranganaretina samy hafa. Ny zaza moa ny tena marefo rehefa tonga ny fotoana mafana tahaka izao ilana fitandremana ny fahasalamana izy ireny hoy ny mpitsabo. Maina ny andro, maina ny tany, misy fihetraikany mivantana amin'ny vatan'olombelona izany toetany izany. Nambaran'ny mpitsabo fa dia saika miseho amin'izao fotoana ireo aretina maro samihafa, isan'izany ny asma sy ny rinite, ny fahaseporana na koa ny resaka alergia. Ny zaza ny tena isan'ireo tratran'izany aretina izany. Ny fahamanan'ny toetrandro dia maro ny fihetraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona indrindra eo amin'ny zaza sy ny olona marefo amin'ny fahasalamana toy ny bevoka dia ny ambony be ny tahan'ny pollution eto Antananarivo amin'izao fotoana izao dia mihetsika daholo ilay karazana alergia rehetra ireny dia mihetsika ny hoe manao rinite ny olona dia mikohaka izy dia misy sepotra mihitsy ary. Da ankoatr'izay eo no mahamaina ny tany dia mihetsika koa ny aretim-pivalanana. Ny fisotroana rano, fifadiana menaka be, ireo no isan'ny zavatra tokony ataon'ny tsirairay amin'izao maina tany izao mba entina ampavitrika sy hanome hery ny vantany. Eo ihany koa ny tokony fihinanana voankazo maro. Dia olona marefo ara-pahasalamana tsy dia tokony handeha eny arabe loatra hoe mandeha tongotra ela be. Dia raha mandeha eny ary izy dia hoe nasiana elo na misatroka, indrindra ireo zazakely ireny nasiana satroka dia tsy adino mame rano be dia be ny zazakely. Ny menaka angamba tsy dia tsara loatra satria mampalemilemy ireny fa ny sakafo tokony omenany zaza ny voankazo, mitondra rano ireny, mitondra vitamine ireny voankazo ireny dia ny tokony voalanjalanja mafoana zany ny sakafo. Ny sakafo menany zaza dia ny zaza zany mba hisorohana ny tsy fampiany vitamine A dia tokony asiana menaka kely foana ny sakafo amin'ny zazakely dia atokana ny vilia. Nanamafy ny mpitsabo ny mba tsy hanaovana dokotera tena no sady ihany koa tsy henoina ireo tsaomiely etseroa amin'ny fitsaboana aretina iray. Ny tsara indrindra dia ny manantona mpitsabo an-trano.